Faly-miarabantsika tsy ariavindray tonga eto amin'ity famtinana ny lesona fahafito ity indray amin'ity anio ity dia manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'izany dia hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindra ho mbola fifaliana ho anay tsara ny ahafahanay miaraka aminao ankehitriny. Misaotra ihany koa izay mbola manome zavatra ho anay ary ahafahanay mitombo mandrakariva ao aminao. Ny irinay indrindra dia tsy asaraka anay tokoa ny ianao fa ny teninao dia hamelombelona amin'ny fiainanay ka tena ho zavatra ilainay isanandro tokoa. Midina ny lesona fahafito indray izay mitezenao hiaraka aminay eto ary hamoaka ny FDB ao anatin'izany ahafahanay miroso hatrany amin'ny fanarahana anao. Tonoana sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika moa dia manao hoe ny firaisana ao amin'ny tenan'i Kristy. Ny firaisana ao amin'ny tenan'i Kristy tsy enjery amin'ny Efesianina 4:4 ny 1:12 sy ny 2:12 manao hoe ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly ary ny sasany mpaminany, ny sasany ho evanjelista ary ny sasany mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Nandritra ny herinandro isika dia nijery lafinjavatra telo lehibe. Nilaza manko fa rehefa vita izy ny fizarana momba ny fotom-pampianarana dia nitohizan'i Paoly amin'ny lafin'ny fampiarana izany ny taratasiny. Koa satria efa noravan'i Kristy ilay hevitra ny fisarahana ka nahatonga antsika lasa mpirahalaza sy mpirahavavy izay tsy misy fanavakavahana na ara-mbolokoditra na ara-poko na ara-piaviana na ara-kolotsaina dia nasehony tokoa fa iray ao amin'ny Kristy ny fiangonana. Lafinjavatra telo lehibe no dinihantsika tao anatin'izany dia ilay mahakasika ilay fikatsana ny firaisana, ny fanatratsarana an'izay firaisana izay ary ny vokatry ny firaisana. Raha ilay fikatsana ny firaisana na sy teny dia hitantsika fa mba hanatratsarana ny firaisana ao amin'ny fanahy masina dia mamporisika ny Efesianina i Paoly mba hanana fitondrantena mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra. Inona ozy izy inona ary zany fiantsoan'Andriamanitra zany? Zavatra anankiefatra izy. Voalohany amin'ny lafin'ny fifanetretena izay toetra tsara izay mahatonga antsika hankasitraka sy hanompo ny hafa. Ny faharoa dia amin'ny faharipo zany, izany hoe fandeferana eo anatrehan'ny fiantsinana ny fitsapana. Kena fa sarotra tokoa zany kanefa tanteraka ao ambany fahasoavan'ny Tompo. Ny fahatelo dia ny amin'ny fahalemem-panahy izay fifampitondrana amin'ny alalan'ny fahalalam-pomba sy fiheverana ny hafa ary koa ny hamoram-panahy. Ary ny fahaefatra dia amin'ny alalan'ny fehim-pihavanana, izany hoe ny fatorana, ny fiombonana azo rehefa manana an'ireo hatsaran-toetra telo teo aloha eo ny membra ny fiangonana tsirairay avy. Raha mahakasika an'ilay fanatratsarana ny firaisana dia nilaza an'ireo karazana iray ny Efesianina 4:4. Ilay firaisana mifototra amin'izay iray izay dia ny fanahy masina, ny zanaka ary ny ray. Ny ray ny tena ozy izy dia ray ny fanahy dia ray ny fanantenana anankiray. Ilay mifototra amin'ny zanaka kosa dia hoe ny tompo dia iray, ny finoana iray, ny batisa iray ary amin'ny Andriamanitra iray Andriamanitra iray. Tsy maintsy miezaka mafy izany isika hanatratsarana ny firaisana izay miorina amin'ireo iray fito avy amin'Andriamanitra tokan'ireo. Iray isika ohatra rehefa manana finoana iray fa tsy fampianarana samihafa akory ary miakoka amin'ny tompo iray ihany isika fa tsy amin'ny Andriamanitra maro akory. Ao amin'izy rehetra dia Andriamanitra iray izay tsy midika akory izany fa Andriamanitra ny zavatra rehetra akory hoe amin'ny lafin'ilay hoe pantesima izany tsy izany fa monina ao amin'ny tsirairay Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Raha mahakasika an'ilay mpanome fanomezana no asiany teny dia somary namboarin'i Paoly moa ny fandikana Salamo 7:90 izay hitantsika ihany koa ka Jesosy nidina tety an-tany hiady amin'ny fahotana no sara asehony. Rehefa azo ny fandresena dia niakatra ho any an-danitra toy ny mpitaritafika mpandresy Kristy mba hasandratra. Ary rehefa nasandratra izy dia nanome fanomezana ho an'ny olona. Tamin'ny Pentekosta no nanomboka nrotsaka n'ireo fanomezan'ireo dia ny fanahy masina izany.
na dia ny fanahy masina aza no mitaona ny fanomezam-pahasoavana. Araka ny sitrapony dia nomena antsika ireo fanomezana ireo amin'ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy, izany hoe i Jesosy ny tena mpanome fahasoavana. Mahakasika ny tanjon'ireo fahasoavan'ireo ny asiany teny ara dia tsy milaza ny amin'ny fanomezana nomeny Jesosy Paoly eto fa sokajian'ny olona efatra manana an'ireo fanomezan'ireo. Voalohany dia ny apôstôly, faharoa ny mpaminany, fahatelo ny evanjelista ary fahaefatra dia ny mpiandry sy ny mpampianatra. Inona ary no asan'izy ireo rehetra ireo? Izy ireo no mpitarika ny fiangonana, mpanompo natao hanorina ny tenan'i Kristy, ary izy ireo no tompona andraikitra amin'ny fanatratrarana sy ny fihazonana ny firaisana eo amin'ny fiangonan'ny taonjato faha 112 izay misy antsika izao. Dia ny andraikitry ny apôstôly no tanterahan'ireo mpitanjona izay mitantana ambaratonga ambony kokoa noho ny amin'ny fiangonana eto toerana zany, ohatra hoe ny any amin'ny union zany, ny any amin'ny conférence générale zany, ny amin'ny division zany, eny amin'ireny sokajim-pitantanana ireny. Ny evanjelista kosa dia ilay mpitandrina voatokana ho amin'ny fitoriana, ary ilay mpiandry sy mpampianatra kosa dia ireo mpiandry onjy ny fiangonana eo an-toerana. Ahoana moa izany ny amin'ireo mpaminany ary raha izany mety efa napetraka ao izay fanontaniana izany, ary tsy navelan'Andriamanitra tsy hanana an'izany fanomezana izany isika izay miseho amin'ny izao fotoana izao amin'ny alalan'ny asa tanan'i Madamo White. Ary mety mbola hisy ihany koa fa kanefa zarantsika no miezaka mamantatra tsara ny fisian'izy ireny mba tsy ho latsaka ao anatin'ny faminaniany tsandoka isika. Raha ilay mitombo amin'ny Kristy no asiany teny dia inona ny tena loza mety andravan'ilay firaisana izay tiana hapetraka mandrakariva, dia ny tsy fitomboana aloha voalohany indrindra, ny fanekena ihany koa ny fampianaran-diso ary ny amboadia ara-panahy. Mba hialana amin'ireo loza ireo dia tsy maintsy mifikitra mafy amin'ny fahamarinana amin'ny fitiavana isika ary mitombo amin'ny fitomboana ao amin'ny Kristy. Ary na dia tompona andraikitra amin'ny fitehirizana ny firaisana aza ireo olona izay nitany sain'i Paoly ireo zany, ireo andraikitra rehetra ireo, dia izasy ianao dia tena samy manana ny anjara asany ihany koa mba hanatra tsara an'izay firaisana izay eo anevan'ny fiangonana. Ity lahatsoratry Madamo White dia tsika hamarana anazy manao hoe ny firaisan'ny mpino amin'ny Kristy toy ny vokatra voajanahary dia hitarika ao amin'ny firaisan'ny tsirairay, ka izany fatoran'ny firaisana izany no maharitra indrindra eto tany. Ray ao amin'ny Kristy isika tahaka ny Kristy ao amin'ny ray. Zavitr'Andriamanitra ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana eo amin'ireo mpanaradian'i Kristy dia tokony hisy ny fifangaroan'ireo singa samihafa ny ray amin'ny fanarahana amin'ny ray hafa, ary samy manao ny asany manokana n'Andriamanitra, manana ny toerany eo amin'ny fatanterahana ny drafitra lehibe izay mitondra ny mariky ny endrika Kristy ny olona tsirairay. Noho izany dia atsoina ny tsirairay avy zany ampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomeny Tompo azy amin'ireo andraikitra sy ny toerana izay ahafahany maneho an'izany, ary koa aoka hiaraka isalahy hifanohana, ary koa ampiasa izany ihany koa amin'ny endrika izay ahafahana manome voninahitra n'Andriamanitra. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany nomenao anay nandritra ny herinandro iny, ifinanay aminao ny akanosanay, ny tsy fahamendrehanay, mampiasa ny ireo fanomezam-pahasoavanao mety amin'ny zavatra tsy fanaraka ny sitraponao, ary koa ny tsy mampiasa izany ihany koa. Ampio izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ary ameo fampiasihana isan'andro mba ahatonga anay atsapa fa zava-dehibe tokoa ny mampiasa izany, satria lova sarobidy avy aminao zany. Tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.